fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola ao aminareo mandrakarivany fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dera sy mankalaza anao izahay satria fantatra loatra ry tompo ny fitiavanao anay, izay mbola nanome anay ny tombonandro pahavelomana nahatrarana indray ity marainy ty alahady ity, ary dia mbola azahoana indray ry tompo mandinika ny teninao, koa dia matoky izahay fa ny fanahy masina izay efa menao hameno anay no hitarika anay mandrakariva, hitarika ny mpanomponao rehetra miombona amin'ny fandaharana, hanendry ny lelany mpanomponao, ary dia voninahitry ny anaranao ry tompo ny ataona eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Amen. Ry havana amin'ny ty alahady dia hojerentsika ny fiainam-pinon'ny mpaminan'ny Jehovah iray, ary koa ny mba tsara ho fantarina sy alaintahaka mahakasika ny fiainam-bavaka nananan'izany mpaminan'ny Jehovah izany dia tsy iza moa fa Mosesy na Moiza izany. Tsy asitsika teny intsony ry havana ny amin'ny fiainan'ny Mosesy amin'ny ankapobeny, toy ny namolavolan'Andriamanitra azy tao andapan'ny Farao azahoany manafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina, fa ny manan'Andriamanitra azy tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saintsika zanak'olombelona, tsy vitantsika olombelona, ny amin'ny tantanan'Andriamanitra any Mosesy na ny manany azy ka nanaovany azy ho fitaovana mahery vaika afaka ny fanandrina tamin'ny Farao sy ny Egyptianina, ary ny tantany namoaka ny zanak'Israely avy tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana, izay tany moa fantatsika fa nampanantenain'Andriamanitra omena azy ireo zany ho any zanak'Israely ho lovany efa tamin'ny andron'ny Abrahama rain'ny mpino sy Abrahama rain'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izany. Ary tsy valampatra koa isika ny amin'ireo zavatra samy hafa niseho raha teny andalana ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Tena tsara sy mila fantarina avokoa izany rehetra zany ry havana, ary tokony sy azontsika vakina ato anatin'ny Baiboly, fa zay ho banjintsika eny tsy ho vita amin'ny antsipiriny avokoa azy, fa amin'ny ankapobeny dia ny fomba nomban'Andriamanitra any Mosesy ary koa ireo mpiara-dia taminy dia tao anatin'izany indrindra ihany koa moa ny zanak'Israely, ary ny toe-panahy nananany Mosesy izay tena nifanindrotra amin'ny fiainam-bavaka nananany, ary koa ny fitiavany an'Andriamanitra sy tao anatin'ny mazava ho azy ny fitiavan'Andriamanitra azy sy ny fitiavany ihany koa ireo mpiray tanindrazana taminy izany. Ka ho vankitsika noho izany ary ny bokyny Exodosy. Exodosy toko 17 manomboka eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 17 rehefa hita dia mivako toy izao zany amin'ny anaran'ny tompo. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima, dia hoy Mosesy tamin'ny Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita, rahampitso dia hijoro eo an-tampon'ny Havona aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra etya an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nilazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy, ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho any an-tampon'ny Havona. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany, ary Arona sy Ora dia nanoana ny tanany ka ny ray tamin'ny ilany ary ny ray kosa tamin'ny anila, dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelantsabatra. Amen. Hitantsika teo ry havana ny fitantarana ny ady nampifanandrina zany any Mosesy sy ny Amalekita araka ny andininy 9 izay azontsika verina vakina aingana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Zany hoe Mosesy fantatsika fa notendren'Andriamanitra ho mpitarika ny zanak'Israely, ary
notendreny ho mpitondra ihany koa ny teniny zany hoe ny baikony ho an'ireo zanaka Israely ireo izay ambaramo izy ireo hoe fiangonana araka nitantsika zany eto amin'ity Exodus ty ihany a toko 7:20 ny andininy voalohany zay mivako toy izao amin'ny anaran'ny tompo ary nifindra ny fiangonana dia ny zanaka Israely rehetra. Ary rehefa tonga ny fotoana hiadina amin'ny Amalekita dia naniraka ny Josoa Mosesy nanome toromarika nanome ny baiko hentitra ho an'ny Josoa ahoana ho izy hifidy lehilahy hozy Mosesy ho antsika. Io ny teny nataony Mosesy tamin'ny Josoa lehilahy ho fidina aninona hiady zany hoe hanafika ny Amalekita ary hiaro ny zanak'Israely. Zany hoe tsy maintsy vatan-dehilahy matanjaka voalohany indrindra aloha tomady tsara matanjaka zay no fidina aloha manaraka zany dia lehilahy ihany koa vonona sy sahiady koa fa tsy sanatria hoe olona hipararetry ny tahotra raha vantany vao manafika na mahita ny lelan-tsabatry ny Amalekita ohatra ary tena ady ry havana fa tsy hoe sarinady no atao ady zay tsitsitsina fa andripahana ny fahavalo dia ny Amalekita araka ny tantara novakitsika teo. Ny Amalekita moa ry havana dia firenena zay nonona tany amin'ny faritany atsimon'ny Palestina ary tena fahavalo masika nanohitra mafy hatrany ny zanak'Israely asana nanahoana ny lehilahy Amalekita ny alebeany zany satria tsy de misy loatra moa ny atao hoe fanazavana filazalazana momba ny toe-batan'izy ireo atao anatin'ny soratra masina fa ny heriny Mosesy sy ny zanak'Israely kosa dia voatantara mazava tsara eto hery no ninona no ny fiankinana tamin'Andriamanitra zany hoe na ny herim-batana na ny herin-tsaina na ny herim-panahy ny ilain'ny lehilahy Israelita zay nifidina tao anatin'izany adoavana zany dia samy azo ambara ry havana fa notovoziny izy ireo tamin'ny alalan'inona ny finoana ny fahefan'Andriamanitra ny fiankinana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fifikirana amin'Andriamanitra eny tamin'ny alalan'ny finoana n'Andriamanitra sy ny fifandraisana taminy izany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Ary eto amin'izao ady amin'ny Amalekita izao dia niankina be dia be tamin'ny heriny vavaka tamin'ny finoana ny fomban'Andriamanitra eny niankina tanteraka tamin'ny tanjam-pinoana no ninona no ny vavaka nataon'ny Mosesy sy Arona ary ora ny fandresen'ny zanak'Israely niankina tamin'ny vavaka ho isika ary ny vavaka resana eto ry havana dia tsy mba hoe resaka tsotra ny fanaovan'izy telo mianaka zany tamin'Andriamanitra fotsiny tsy hoe resaka ny fanaovan'ny Mosesy sy Arona ary ora tamin'Andriamanitra satria iarantsika malala tokoa fa ny atao hoe vavaka dia resaka firesahana amin'Andriamanitra fa eto dia resaka tsy hoe resaka tsotsotra tamin'Andriamanitra tsy toa fa azo inona fa sady vavaka fitalaona vavaka fiderana an'Andriamanitra vavaka fiantsona ny anaran'i Jehova mpiady mahery vavaka fanandratana avo ny anara maherin'ny Jehova Andriamanitra eny ry havana azo inona marimarina fa izany no vavaka nataon'izy telo mianaka dia Mosesy Arona ary ora zay niakatra tao an-tampon'ny avona moa araka ny andininy 10 tapany farany zay mbola azontsika averina vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Mosesy sy Arona sy ora niakatra ho ao an-tampon'ny avona fa eo amin'ny andininy 9 eo amin'ny tapany farany dia mazava tsara ny voasoratra andininy 9 tapany farany rampitso hoy Mosesy dia hijoro eo an-tampon'ny avona Mosesy no miteny ka hitanany ten'Andriamanitra ety an-tanako zany hoe ny fijoroany Mosesy ny fijoroany ty mpaminany Jehova eo an-tampony avona ity ry havana dia midika zava-dehibe ary tsy ny tenany fotsiny tsy ny tenany fotsiny no hijoro fa nasandrany koa ny tanany roa izay ny tanany tehin'Andriamanitra ary ireo tanany Mosesy miainga manondro ny lanitra ireo
de tena miantso an'Andriamanitra araky nitantsika ohatra taditsika eo boky Jeremia toko 7:7 de misy zao teny zao nampitondrain'Andriamanitra ny Jeremia hoe antsoy aho izy Jehovah'Andriamanitra no miteny de hovaliko io ianao ary anehoky zavatra mahagaga sary-patarina zay mbola tsy fantatrao. Ny tenin'Andriamanitra koriavana dia velona sy mahery, tsy milaza lainga Andriamanitra ary voalaza fa tsy miverina foana any amin'Andriamanitra raha tsy efa nahavita izay nandrahany azy. Koa rehefa Andriamanitra tsy to no miteny tahaka izay nivakitsika zany dia manatanteraka ny teninizy fa matoa tsy misy zavatra miseho, matoa tsy misy valim-bavaka miseho zany dia tsy avy amin'Andriamanitra fa aty amintsika amin'ilay olona mivavaka ao ny misy ny olana ary tokony ampandiny tena lay olona. Eny ry havana, tokony ho fantatsika fa Andriamanitra koa ane ka manana ny fotoanany. Kanefa moa Jesosy Kristy koa efa niteny fa Andriamanitra rainy dia ahoana ozy izy tsy mba mitaredretra ozy izy. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Luka toko 7:20 raha naony ohatra izy ny amin'ilay vehivavy mpitondra tena na heriny nangataka no miteny an'io hoe ny Andriamanitra rainy dia Andriamanitra tsy mba mitaredretra fa mitaky finoana satria nasiny hoe kanefa ozy izy raha ho avy ny zanak'olona rehefa iverina zany Jesosy Kristy eny amin'ny raha ony moahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Andriamanitra tokoa rehefa amaly ny vavaky ny olombofidiny tsy mitaredretra ary ny soratra masina io isika dia manambara fa io Andriamanitra io dia tsy mahay mandainga. Ao amin'ny testameta vaovao ny amin'ny epistiliany no misy an'izay. Raha iverenantsika ry havana ny fandinina nyity bokin'ny Exodosy toko 7:10 ity dia amafisina fa tena ady ary fandripahana ny fahavalo no natao ady tamin'ny Amalekita ary de hitantsika tsara ny fizotry ny ady fa rehefa nitsangana ny tanany Mosesy na hery ny Israely fa rehefa vizana kosa Mosesy ka nampidina ny tanany dia na hery ny Amalekita. Hanika araka namakitsy azy teo nahazo hevitra zany ora sy Arona dia notoanany tamin'ny ila sy ny ilany avy nasainy nipetraka teo ambony vato Mosesy ary dia mazava tsara mo ny vokatry ny tsy nidina ny tanany Mosesy intsony fa ho indrindra ny andininy 7:10 averitsika vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Josoa mafinaritra be Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelantsabatra. Ry havana tena mihainy vavaka mamaly vavaka ny Andriamanitra ivavahantsika. Fa isika zay velona kosa aty amin'ny vanim-potoana ny testameta vaovao miaina aty amin'ny vanim-potoana manaraka ny nahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo. Indrindra ho antsika zay fa nandray an' Jesosy ho Tompo sy mpamonjy mpanjaka zany hoe efa niova fo, efa nateraka indray, efa mpandovan'ny fiainana mandrakizay. Isika kosa indray dia irain'Andriamanitra. Tsy ady isika, tsy ady amin'ny olona, tsy hitondra hoe sabatra lefina sy ny sisa tsia fa ninona hampiavana. Araka ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra ao Matthieu toko 5 eo amin'ny 9:7 raha nitory-teny izy taditsika angamba dia ahoana hoy nambarana sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Eny ry havana anisan'ny hafantarana fa efa tena rasa zanak'Andriamanitra tokoa ny olona anankiray isika efa mpanaradian'i Jesosy dia ny fananantsika inona fiadanana ka satria Jesosy Kristy no mizara fiadanana mahimaimpona tompon'ny fiadanana ka ny zanaky ny fiadanana tsy olona lianady sanatria tsy olona tia ady na miady tsy olona mankasitraka ady akory azy fa nantsoina kosa ninona hoe hampiavana. Raha sanatria ka misy ny ady, raha sanatria misy fifandirana, raha sanatria misy fifandrafina, ny kristianina zany hoe ny olona efa lasa zanak'Andriamanitra dia olony fihavanana, fitaovana mitory sy miasa ho amin'ny fampihavanana. Ary ny kristiana isika dia tsy olona mitolona. Ny apôstôly Paoly no nanambaran'io, tsy mitolona amin'ny nofamandrà. Zay nisoratan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina toko 9 manomboka amin'ny 12 sy ny manaraka izany. Ry hava malala ho amin'ny Tompo. Hatramin'ny fahalavon'ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena no ninona satria tsy niambiny izy mivady ireo dia ny tenin'ny Satana fahavalo zany no noenoiny ka rehefa navarina avy tany an-danitra moa Satana dia Satana lay antsoin'i Jesosy Kristy hoe
andriny zao tontolo zao dia lasa izy ndray no mife fahavalo lasa manjaka eto an-tany eto hanika tsy malalaka intsony ny fandehanana ny fizorana ho any amin'ny tany zay nampanany tenainy Jehovahandriamanitra olovainy tsy afaka maneho ny lalana ny mpanompon'Andriamanitra raha tsy miatrika ady tak'izay miseho eto amin'ity bokin'ny Exodosy 7:20 ity fa tsy maintsy resena ny Amalekita raha maniry hiditra any amin'ny tany Kanana tsy ampy ny fananana fitaovam-piadinana koa fahavononana fakingan-tsaina ilainy zany fa tsy ampy ary tsy no hofaty any anevitra raha miverina tsika any amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia fantatsika ngefa tsy ny hofaty any anevitra no nanavotan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo am-pelantanan'ny Farao sy ny Egyptianina fa ny hotody soamantsara any amin'ny tany zay nomen'Andriamanitra olovany dia ilay tany tondra ronono sy tantely ny tany Kanana ary tsarovy mandrakariva riavana fa raha mirotsaka antsetra Andriamanitra tsy misy fahavalo maresy azy tsy mbola nisy hoe olona zay niandanin'Andriamanitra niandany taminy Andriamanitra na koa ankonana na fianakaviana eny tsy mbola nisy firenena zay narovan'Andriamanitra nomban'Andriamanitra ka resy zany na ny lavolefina teo anatrehany fahavalo mahery lavitra no Satana ny Andriamanitra inontsika ivavahantsika ny Andriamanitra tompointsika tompony hery sy ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany izy ary tsy takatry ny sain'ny zanak'olombelona ny fahalebiazany fa ankoatry ny tena mahady goavana ny tantaran'ny ady nampifanandrana Israely sy ny Amalekita dia manana endrika faminaniana manana mirakitra efim-panahy ihany koa ity ady ity adiny maizina sy ny mazava adiny manana ny mazava sy ny andeviny maizina zany hoe adiny inona moa zany Satana na ny marimarina kokoa Lucifera lay anjeliny mazava zay tokaikin'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro ny tsiriritra ny alina ny fahefan'Andriamanitra ary dia voalaza fa nisy ady tany an-danitra voalaza amin'ny Apokalipsy izany ary dia navarina mo tety an-tany Satana ka hoy Jesosy miteny an'izany izy amin'ny filazantsara hoe nahitany Satana ozy izy nilatsaka toy ny varadatsaka tety an-tany ary dia miasa fatratra tokoa tena manao zay hoafany tokoa Lucifera Satana Belzeboba sy ny firongony miasa izy eny amin'ny rivotra eto amin'ity tany nametrahan'Andriamanitra antsika ity miasa any anaty ranomasina mandravarava arak'izay azony atao mandrava nina ny asan'Andriamanitra mamelo ny mpanompon'Andriamanitra ireo miezaka manao ny asan'Andriamanitra mikitsy-po ireo indrindra no tena ataony Satana ireo ny lasibatra Satana ka nahatonga ny apôstôly Petera ihany koa nanambara hoe ahoana ho izy ambena ozy izy fa ny devoly favarinareo dia mandendeha taka ny liona mierina mitady zay arapany ary toero izy hoy ny apôstôly Petera ka aoka ho fantatsika ary ava-malala ao amin'ny tompo fa feno sakana zany ny fizoratsika isika moa zay ambara ihany koa kristiana hoe Israely vaovao ho any amin'ny tany Kanana zany zay azo raisina toy ny sary anohatra entina milaza ninona lanitra vaovao lay Jerosalema vaovao ny fanjakan'ny lanitra ny lapan'Andriamanitra izay idiran'ny mpino rahatray ary fantatsika moa fa io fanjakana io dia efa lovaina dieny eto amin'ity tany fandalovana ity eny efa tafiditra ao ninona ny olona osika hoe efa niova fo efa nibebaka marina tokoa ny ala tamin'ny ratsy fanaony ary ny olona izay rehefa misy zavatra tsy mety ataony dia ampatsiahivo ny fanahy masina azy izany ny olona zay voadio ny rany Jesosy Kristy ilay raha nalatsaky ny zanak'ondrin'Andriamanitra zanaka lay tokan'Andriamanitra teo amin'ny azy fijaliana ary zany rano Jesosy Kristy zany revana tsy mbola lefy izany mbola manana ny heriny izany tsy miova izany tahaka ny Jesosy Kristy ihany koa lay tsy miova omaly sy anio ary mandrak'izay lay fiandohana sy fiafarana ilay alfa sy omega ry ava-malala ho amin'ny tompo engany nganeza ny afatr'Andriamanitra meny antsika tamin'ity alady ity zany haniry tsara ao am-pontsika hahatonga atsika
ho fitaovana mahomby eo ampelantanan'Andriamanitra. Ka rehefa fitaovana mahomby eo ampelantanan'Andriamanitra isika dia maninona? Mivavaka mandrakarivaka tsireraka araka ny teny nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara nosoratany Lioka ihany 7:20 ary mivavaka ho antsika aloha ny ankohonana, ny fiarahamonina, mivavaka ny olona ho amin'ny olona rehetra ary ho an'ny firenentsika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, saotranao indrindra izahay fa velona sy mahery tokoa ny teninao ary dia voarainay tsara ry Tompo ny afatra menao anay ka dia hivavaka mandrakarivaka tsy ho reraka izay indrindra ho an'ity firenena ity. Dia mankasitraka ray zanaka fanahy masina ho anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana, tapitra ny fandarantsika tamin'ity maraina ity koa dia amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.